Rakotonjavao tsy vezo sarobidy pitakasina eto anivon'ny asan'ny Zazamanga sady mpitsabo nentim-paharazana amin'ny alalan'ny fomban-drazana. Inona moa ilay Zazamanga? Zazamanga dia anarana tanàna sy toerana anankiray any amin'ny commune Ambato, district ny Ambohidratrimo, izay eto Analamanga ihany. Toerana anankiray izay nametrahana an'ireo olona mainty fihodirana na ireo taranaka masombika na makozy izy ny fitenenana, izay nomena tamin'ny andro fahampanjaka dia mbola mionona ao izy ireo hatramin'izao. Izay zany razana nendohanay ireo olona taranaka afrikanina izay avy any Afrika izay tonga teto, izay nanambady gasy dia efa lasa malagasy ny taranaka satria mifangaro tamin'ny malagasy dia izay ilay Zazamanga. Ny asan'ny Zazamanga indray dia anisan'ny fikambanan'ireo mpandala ny fomban-drazana, mpitana ny asina, izay ilay hoe asan'ny Zazamanga. Izany hoe ny Zazamanga dia misy vohatra masina ihany koa izay ao avaratry ny vohatra masina Andringitra, izay manana tany masina maromaro, ary misy Tangalamena ao misy Pitakasimanga ary misy ny Pitakasina. Ny tenako zao anisan'ny hoe Pitakasina eo anivon'ny asan'ny Zazamanga, izany hoe mpiaro ny fomba mpitana ny fady indrindra ihany konkoa ny sotoavina sy ny fomba mampanao an'ireo Zazamanga. Ny asan'ny Zazamanga dia misy ray aman-dreny ara-drazana maro, misy olon-tsotra ary misy ihany konkoa ivondronan'ireo Tangalamena isan-tanàna. Izay no mahatonga hoe asan'ny Zazamanga zany dia fikambanana ara-drazana, ara-panjakana izay mijoro. Tsy mahasamihafa ny fomban-drazana fa ny havahanay amin'ny olona fotsiny dia izay taranak'ireo mainty hoditra. Anisany nanana hery natanjaka tamin'ny andron'ny fahampanjaka, anisany zanaka trano an'ireo mpanjaka, ary anisany olona tsy tia mivadibadika ny razambeanay. Mpanompo tao andapa izahay mpitana ny fomban-drazana, izay tsy taranaka mpanjaka fa izahay kosa dia taranaka mpanompo, ary anisany nanome torohevitra any mpanjaka satria noraisina toy ny zanaka trano izahay. Nefa zanaka trano moa dia tovy zanaka ihany satria sakafo raha mihinana dia hikambanana eo. Ka izay ny hoe nanana ny asana manokana ny asan'ny Zazamanga sy ny Zazamanga matoa nindraisy ny mpanjaka tamin'izany fotoana ho zanaka trano. Tsy mipetraka amin'ny tenako. Misy ny razanay izay nendohana, misy ny atao hoe dadabe Raintsatsa sy dadabe Rakotomanga. Ireo zany no nendohan'ny Zazamanga voalohany, izay ray aman-dreny nendohanay. Aminay zao dia taranaka mivatana an'io dadabe Rakotomanga io, ary misy ihany koa taranaka mivatana avy amin'ny dadabe Raintsatsa. Ireo olobe nanam-pahendrena teo amin'ny Zazamanga, ka ireo olona ireo efa lasa korazana dia lasa nipetraka amin'ny taranaka teoriana le fanahy, ary ireo no mibitsika sy manoto lalana anahako manokana. Dia ireo zany mipetraka sy mianjaka mivatako. Ankoatran'izay dia maro ireo razana fanjakana, misy Sakalava mipetraka amiko, misy ihany konkoa fanahin'ireo mpanjaka izay mipetraka amiko, misy any anaty rano. Any aminay dia misy any Faribe atao hoe Mamiomby eo tampony Andringitra, izay misy zazavavindrano, misy zazalahindrano, izy ireo ihany konkoa anisany mipetraka amin'ny tenanay. Misy ny sekre, misy ny tsambaratelo mahakasika ny fanahy sy ny tontolo tsy hita maso. Tsy sanatria hoentina eriariany izy ireny fa ny ao ambadika izay dia tsara angamba no milazantsika manaraka izao fandarana izao hoe misy ny hery tsy hita maso sy ny tontolo ara-panahy. Izy ireny no manosika anay hitsabo fa tsy ny tenanay akory no dia hitsabotsabo olona fahatany, fa noho ilay hery voajanahary ao anaty ka tsy azoko bonina mahatonga ny tena lasa mpitsabo. Tsy voatery marary ny olona tonga eto. Misy ny olona tonga eto mitsabo tena fa tsy manjary ny fiainana. Misy ny olona tonga eto maka fiarovan-tena, misy ny marary vavony, misy nasian'olona mosavy,
misy olona tsy miteraka, misy ihany konkoa olona nasian'olona ireo mpanao zavatra ratsy lolo ratsy le misy ambala velona sy ny ndrainjitsy ary zavatra mampihetsika fanahy ratsy reny. Karazana olona maro ny hita ato amin'ny trano fitsaboko ary za dia misokatra manomboka ny alatsinainy patonga ny lahady. Talata ihany tsy mandray olona ary ny olona tonga eto amiko matetika misy tonga eo vao maraina milahatra ary talata za tsy mandray olona mihitsy fa andro fady. Tsy mifidy sarangan'olona ny tonga haty fa karazan'olona rehetra ary ny asa zazamanga tsy manosom-potanana. Fa mila fanampiana, mila fitsaboana dia tonga haty daholo. Misy tsy resaka fanafody no hitsaboana azy fa misy resaka tontolo ara-panahy sy ireo tsy hita maso. Indrindra fa mifidiovana amin'ireny tanomasina ireny dia anisany sapana anankiray fikarakarana ny olona eto anivon'ny asan'ny zazamanga. Ao ihany koa ireo olona hipetrahan-javatra izay maro ny tonga eto. Hipetrahana fanahy izy nefa tsy hainy mikarakara sy manajary azy ary miteraka fikorontanana ho anazy. Tonga aty izy mba hikarakara vatana mba hanajary an'izany zavatra